Somary miavaka kely aloha ny sango entiko aminareo amin'ny ety anio ity a. Efa misango foana tsika amin'ny olona mandehandeha amin'ny lalana eny, fa ho amin'ny indray mitoraka ity a dia hoan'ireny olona le manao livraison reny indray, satria misy ide mahafinaritra ihany koa afaka sangina amin'ireny olona mpanao livraison reny zay ka misy hitanay zay tato anaty Facebook tato mpanao resaka livraison na entana amin'ny ankapobeny aloha zany tena ohatran'ny hoe entana ny zavatra livren'zareo a. Dia aloha zany antananareo mihitsy aloha anantananareo mihitsy aloha hoe ohatran'ny ahoana ny fomba ataontsika ahafahana mahazo an'ireo olona ireo a, hoe iza marina moa zany le page hitako tato a, dia inona le entanao reny ty moa zany le entana ty important be zavatra anatin'ity a. Lasa aloha fa latsaka ny volako, saotra tompoko mahafinaritra be zany hoe fiarahana miara anatina malagasy anankiray dia misy zavatra latsaka ny anao dia misy miteny latsaka ny volanao. Saotra betsaka anareo tompo. Eny ary eto amin'le page a, ty ny page hitako tato, aiza izy teo lasa aloha tapeko kely hitanareo ve Ladies Logistique, io no izy ty io no atsotsika amin'izao hoe izy ohatrany ahoana marina reto olona reto, ho azontsika visa tsy favintsika mivantana miaraka aminay nareo a. Lasa aloha fela numéro orse 38 86 008 20 miara mahita ny numéro an'zareo tsika hoe io numéro an'zareo ato anatin'ny page ato. Sy maisa sy madio ty sa hoe ahoana re? Lasa aloha misy sy maisa dia ahoana momba ny libre an'ity? Allô? Miarahaba tompoko. Ohatran'ny mahita ny page nareo a vao amin'le Ladies Logistique. Ina moa ty izy teo, nareo ohatrany manao livraison raha tsy diso ahy e? Ino moa ty izy teo, hitanao misy entana ho atao livraison zay ato ry se dia mba ahoana natao satria mba somary important kely le izy azafady. Zao ka, zao ety amin'ny akorodika dia le entana ety amin'ny akorodika tegna eny bypass zao. Lasa aloha ohatran'ny tsengo tsara ny zana tenenao azafady. Livraison programmée. Maly hariva tokony hanao réservation zany za. Ka hitanao zao somary tampotampoka kely ty satria androany koa le entana vao tonga. Dia hoe nefa ty entana ty tsy maintsy atekina any bypass zao. Dia mba tsy haiko mba nareo mpanao livraison dia zay mahatonga na niazy dia mba tsy possible vera mba hoe mba atekina satria tsy te antso olona ankoatranareo azy satria nareo no hitako ato. Manenjika lera zao ary afaka tonga dia mankaty amin'ny akora ary ve satria le entana masy atekina afaka 30 minutes eo a, dia raha sao dia lasa vao maika lany fotoana ela betsika mbetsaka raha afaka mandeha mankaty ihany nareo eto amin'ny akora misy anay. Tsy maninona fa aloha rehefa tonga aty miresaka tsara momba le anitsika fa raha afaka mitoa dia mandeha aty zao nareo azafady indrindra tompoko. Ok, eto amin'ny akora eny tompoko io eny ary. Sûr zay zany le izy a. Afaka tsaka fa afaka firy minutes za tsy nanontany afaka firy minutes fa miandry anazy eto tsika miandry an'zareo eto zany tsika ohatrany ahoana, dia raha tonga eo zareo zany ditantsika eo manomboka ahoana amin'izay le sangy fa dia afaka andendeha sady mandendeha kely ihany aloha za rehefa eto amin'ny toerany telo aloha zany fa misy tomobila isaka toa ato, mandendeha kely ihany aloha za eto.
Tsy efa nisy. Allô? Allô? Eny tompoko. Ianao le manao an'le livraison ve? Aiza zao ianao? Ay, vao miditra ny vavadina akory ianao a dia aty eto amin'ny parking moto tonga dia mijoro eto dia hitanao angambany. Ena tompoko. Azafady tsy haingo tsara. Gilet orange, d'accord are. Ok, to dia mora hitako ianao zany vao miditra. Ok. Araka ny hitantsika amin'izany zany fa efa ao ambadibadika eo ilay olona dia ohatra ny ahoana ny zavatra iseho rehefa avy eo a miandry azy aloha tsika. Efa hitako tanina hoe manao ahoana hivoaka ve sa tsy hivoaka ty tantara ty a. Somary miavaka kely araka teneniko taminareo ilay sangy fa tsy maninona hitantsika hoe nety sa tsy nety e. Dia na dia tratra ve sa tsy tratra izy a. Sady mijery ihany za sao dia efa any izy. Ary sao dia mba mitataina be indray satria sao dia mba ilay olona ary nanao blague atsika dia mety tsika koa nampiarasina ela be teto fa any mbola za moa za mbola miandry anazy hoe aiza za efa any ve sa mbola tsy any. Salama tompoko. Nareo le manao livraison? Ay, tonga soa aloha zany. Ay, zay mahay le dizy satria vehivavy mihitsy kay zany nareo no manao an'io. Mahafinaritra be zany. Ary nareo sa vitivitika kely dia tongako. Ngalareo akaiky? Ie, tsy zany. Ay, hitako vitivitika kely tonga. Eny ary ty le entana ry dia aterina hena any Bepasy ty. Dia nefa somary maikamaika kely satria ina moa izy teo afaka 30 minutes iny tsy maintsy tonga dia ampiasaina le eo Bepasy dia somary mety tsy haiko mety mihazakazaka kely angamba ianao raha eto. D'accord, dia efa fantatra ny frais. Efa le nazavaina anay. Tsy ohatrany somary tapatapaka kely ampelitsika ohatra ianao hoe frais anareo eto makany Bepasy ohatra iny 10,000 ariary eto makany Bepasy ary mora be a. Dia ohatrany zatra lesana dia ohatrany lesana. Dia satria livraison chrono le anao. Ay chrono. Ty 2 arivo ianao zany satria misy lera enjehana. Ty satria amin'ny tsy maintsy misy lera dia manampy 3 arivo zany. Zany hoe 7 arivo zany total. Ny total ary mora ihany. Ka maninona raha zao e? Raha maninona sao ary natao e? Sao dia za ary no anatitra an'ity vetivety any Bepasy dia meno ana le frais. Sa tsy mety ve? Tsy mety zany. Satria 10 arivo zany frais normal raha ty manatitra any Bepasy. Fa raha ohatra chrono izy dia ray manenjika lera izy no ampiana 2 arivo. Alors tsy alaiko le 2 arivo zany fa le mandeha makany Bepasy fotsiny raisiko ny frais dia ateriko vetivety ihany ty. Tena tsy mety famsia za koa somary maikamaika zao fa mbola hanenjika an'ireto livraison be dia be reto. Fa tsy mety izay lesako izay? Tsy mety zany. Dia zany efa mba hoe mba tsy lany vola be kokoa zany ianao mandoa an'izy aty aminay hoe mba 10 arivo sisa aloha dia hoe 7 arivo satria narahako le chrono mba dia mafimafy hitondra moto anao any a. Ianao ve mianiany sa hoe ahoana fa zangy mbola maiky? Fa tsy afaka tsy mety mihitsy izay zavatra tesako izay. Tena tsy mety zany izay ihany manao livraison. Nareo ihany? Ka efa mba hanamaivana anareo any zany hoe za manatitra vetivety azy dia meno ana frais 10 arivo e. Tokony naka taxi moto ianao zany fa tsy izay na tsy hainao. Fa tsy mety? Dia lasa lany fotoana fotsiny zany ianao naka. Lany fotoana fotsiny mihitsy azo naka ty nefa mbola manenjika livraison an'olona. Eny ary zany fa dia misaotra anao zany tonga aloha zany satria tsy nety indray zany le fiara-miasantsika nefa za saika hanampy anareo ihany ty sady mba tsy nareo intsony mandeha satria le Bepasy nyteneko anao raha mbola tsy fantatra hoe aiza ho aiza fa za nefa mitena mahafantatra ilay toerana dia lasa sahirana be anao hitaditady an'iny ihany. Ka miantso an'ilay tompon'ilay entana izay? Tsisy numéro ty? Ianao koa zany tena mianiany fotsiny. Andeha aloha rehefa ohatra hoe tsy atao le livraison anao fa eny ary
mba ataovy resaka matra fa asa anie le rehefa any fanoteny. Ina ary saotra tompo mahafinaritra e saotra. Azafady madame, tevety fotsiny. Za mantsy sady miasa eto ihany no miandry parking. Le parking anao teto mba alefa kely azafady. Lasa aloha vetivety ka. Ka ianao nijanona teto raha tsy diso aho dia mba le parking anao ary mba raisiko e. Tokony alohanao zany fa ianao ary efa nandalo fotoana anakaty. Blague fotsiny rangahy. Blague iny nataoko anao iny, blague iny ka nanao blague anao dia zany antso anao teo dia le nataoko tonga teo io ianao dia mbola blague daholo hatramin'izao fa tsisy naseho anatin'ny tia fa blague nataoko anao fotsiny satria mba te antso zay hoe manao ahoana nareo dia tonga nareo dia tratranay blague zany nareo dia tsy tezitra aminahy ianao ngamba. Tena tezitra aminao mihitsy aho ve reny aloha misy avadika reny misy mpakasarotsika reny mpakasarotsika dia zao vonoy aloha moto lasa lany fotsiny lasatsinao dia alao aloha mikasika anao aloha mba amizay anao tsy tezitra tezitra aminahy ianao fa fantatra dia filo anao dia zao tsy nandany andro anao fotsiny kosa aloha fa lasa tsy mety zany satria nareo asanareo ty dia ohatrinareo firenao tany ivandrinaka ty raha nivandrinaka ty zao io ohatriny 3 arivo araky fa raha ianao izy dia ataonay 5 arivo araky manararoatra tsy maninona zany satria tsy mety tsy natao nandany fotoanareo fotsiny aho fa mba nisangisangina araka taminareo dia efa tsy maina fa leako firenao andeha le retour teo fa tsy maninona 3 arivo izy ianao zany dia nakaty dia ataonao 5 arivo ary dia ataoko ray alina zany to dia mba le retour sady mba le fotoananao kely androany merci beaucoup tsy tezitra aminah anareo tezitra fa tsy tezitra be d'accord ary makasitraka indrindra d'accord ary makasitraka ok ary bye bye.